Razanabary voangilalao Josephine no atolotra nareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe nitsangana ny maly. Ireto avy ireo anome aina ny tantara. Mandrosoa ianao aloha ringa Rafidy. Iny andre matotale dia mipetrapetra aloha. Tena zava-dehibe manko no antony atsokanao eto iny tompoko. Ka izao zavatra mitranga eto amin'ny orinasantsika le izy aloha ary matoy ianao natsoko dia no fahatokisako anao manokana raha samy mpiasa rehetra ato aloha. Misaotra anao indrindra andre matotale amin'izany teny izany. Na dia eo daholo tokoa aza mantsy aloha mpiasa dia nisy anie efa naharitra ny taonany maro teto azy dia haiko ihany ny manivana ny hoe tia olona tena azo atokisana ary tia olona tsy dia azo antoka loatra. Iny tompoko. Ka tato anatin'ireo taona izay ringa Rafidy dia hafahafa ny fandehan'ny kotombolantsika tato. Zany ve andre matotale? Indry ka raha mbola mitohitoy izany tsy hoe dia tena ho fahity ary katona tanteraka ity orinasa ity. Andrekako eny fa ahoana no nahatonga an'izany andre matotale? Ka misy banga be dehibe lavaka be no amin'ny décompte rehefa nanamarina tsara aloha ary izy io efa ela ihany naiko noho ny fitotonganan'ny tombom-barotra isan-taona manko. Ka no heveriko vokatry ny tsy fandehanan'ny raharaham-barotra ihany le izy no ireo mpifanihana marobe eto amintsika izany. Kanjo rehefa tena nataoko ny fikarohana sy ny fandalinana Andriamato Rafidy dia tena vokatry ny fanodikondinam-bola misy ato le izy. Loza nge izany. Satria raha araka ny voalazan'Andriamato Rason-taniko ny tombo aza ny komandontsika tato anatin'ny 3 taona anie. Marina aloha izany andre matotale na izaza nge nahatsikaritra an'izany mihitsy. Hitanao azo izany ko nefa dia tsy arakarak'izay ny vola miditra. Ka hono aloha raha ny eritreritro dia avaiza izany no loharano hoe mety niteraka an'izay fahabangana be izay andre matotale. Ka rehefa tena nandinika dia misy olona 4 ikotompona ndraikitra amin'izao ato amin'ny orinasa ato. Izavika Andriamato Rasolo izy ny chef comptable moa dia Andriamato Philbert aide comptable, Madame Eva ary Andriamato Marika any amin'ny contrôle. Zany ve andre matotale? Andriamato Rafidy tena mahontsy tsy fantatra nefa hoe izy amin'ireo 4 ireo ny porofoko tsisy ka sarotra anie ny anendrikendrika olona amin'izao Eny marina aloha izany teninao izany. Ka izao ny antony antsoko anao sy ny angaviako anao dia izao ny anara-maso mangingina aloha ireo olona ireo azonao ve izany? Eny tompoko. Ary tsy hanahiraranao koa izany satria ianao ny mpivezivezy eran'ny birao afaka miaino resaka tsara ianao mijery taratra ny fihetsika sy ny sisy azonao tsara ve ny zavatra tiako ataonao ringa Rafidy aloha? Azoko tsara andre matotale azoko tsara. Manomboka izao masinandro an'izao izany dia efa atomboko ao. Ka raha misy zavatra tsy karitra ao ohatra na renao dia ilazao avy hatrany Eny andre matotale. Na raha sendra tsy ato dia azonao antsony amin'ny lalana finday ity fotsiny Eny tale. Aza matahotra fa tsy ataoko verimaina ny fisasaranao fantatro ny fahasahirananao. Izany mahalala ny ataoko Andriamato Rafidy tsy dia hoe mila vola tambiny akory andre matotale vao hanatanteraka an'izany sady orinasa fototry ny antom-pivelomantsika rehetra nge ty ka raha sanatria hoe tia no mikatona tsy hinana koa ny vavan'ireo vady aman-janako. Izany arako noho izany raisiko adidy masina mihitsy ny fanaovana an'izany zavatra angatanao amiko izany andre matotale. Dia misaotra anao ringa Rafidy tena olona fahendrena tokoa ianao tsy maty-antoka nametraka ny fitokisana taminao eny ary mahazo mandeha anao fa izay ihany no nitadiavako anao tsy inona. Tena tsy ihany izay fa azo lazaina hoe tena zava-dehibe araka ny lazainao teo andre matotale dia aza matahotra ianao fa ataoko arak'izay voalazanao izay eny ary mandram-piona anao ary andre matotale. Mandram-piona ary ianao ringa Rafidy izay ihany ary tia Marika ka tsy efa 20 minitra ve rangano teto sa mbola nively lalana indray antreriko akoa nangazany
Izy eny fatany. Fa ahoana e? Nivery fa tsoa avokoa artinareo? Ka izany hoe tsy maintsy namita kely n'le asa tsy vita kosa aloha vao nandeha. Raha samy ala alohan'ny fotoana dolo ve tsika tsy ahasaro-posirany e? Zay aloha e. Dia ahoana? Niona tamin'ny Arasolo ihany ve ianao? Dia reto ny kontom-bola rehetra niditra tamin'ity volana ity. Reto ny soratany ireo. Dia izao e. Anamboatra ny faktura amin'izay amin'ilay fanaovana azy. Izay vao soratana amin'ny bokom-bola mazava izay vitako eo hitany talia. 10% ihany? Tsy elo loatra izany rangafa doblena aloha 20% eny. Romarika. Sao dia mba tratra amin'izany e? Tsisy tratra izany eo rangaha. Rehefa tsy tratra amin'izay 4 taona izay tsy tratra tsory. Sako. Ala amin'ny firy amin'ny volan'ny sosiete koa nefa ianao e. Komery sa manoso be io. Sady farany ange io e. Arak'ilay resakitsika senao iny ihany. Eny e. Farany tokoa io e. Ny anjarako efa azoko hatramin'izay ifampiana tanterahana ny nofinofina sy Arthur efa Trinela. Mariazy. Eny, mariazy. Fa ino koa nefa nimezanao amin'izany? Mba mimeko. Ianao nefa manambady miteraka roko izany tadiavinao tsy hanana ny tokantranoko. Sa kosa tadiavinao tsy mba hanana izany. Marina izany dia mahavita soa e. Raha mbola tsy nanambady tokoa mantsy dia ianao no nalaiko. Marina nge izany satria mahay miaraka tsara eo amin'ny aferitsika mitsamiko. Ka tsy ho afera foana tsinona ny fiainanako. Ny fitiavana zava-dehibe sady miankina amin'ny anjara koa io e. Ianao manambady aniry ny terahanao roa dia manaja ny vady aman-janakao. Za koa manaja ny Arthur fofombadiko foana dia izay. Eny, marina aloha ny ianao. Fa na izany ara sambatra ihany aloha i Arthur. Satria nahoana? Ka sady manaja azy tanteraka ianao nefa mbola ianao ihany koa tia no midemery davola anaovana ny mariazy nareo ko. Le ringe izany ny tena mamantambonina fotsiny raha azoko tsara. Romarika. Raha tokantranonay izany fa izay diranao mihitsy. Fiainako manokana izany. Azafady ary. Bon. Tsy aleo misaraka amin'izay. Mbola betsaka mantsy ny zavatra ho karakarako any an-trano any. Ka andao ary. Raha pitsondray miaona any am-piasana. Zay fa veloma iva. Veloma Marika. Vehivavy tsisy saina tsy. Za indray ve ranganiny ilay andeha hiantoka lehilahy na dia lehilahy volamena azy. Raha mba fantatro mantsy raha eva fa ny atsasaky ny tena sifra ihany inge ny fantatro amin'ity afery ity e. Ny atsasany dia zasy ngy Arasolo ihany ny mahalala azy. Rariny ihany koa nge izany satria izany tena sahirany. Rasolo moa tompona andraikitra akaiky amin'ny kontom-bola. Sady raha makianao mariazy ianao. Za koa mba makianokatra ny tranom-barotra keliko any Atsimo any. Se hatramin'izao aloha dia tsy mahatsikaritra zavatra hafa mihitsy raha natao ampiasana e. Zay any velany ihany izao no tsy fantatro. Ny endro kely fotsiny anga dia hoe i Monsieur Marc modelo kely foana. Intelo izay tao anatin'ny herinandro. Asa inona anga no antony e? Tia indrindra izy ity etiko. Manahoana ianao ringara fidy? Manahoana ianao raha Monsieur Marc? Ka zao e. Tsy izany fa saika mba hindrana anao kely aho hanatitra n'ity dosie ty eo amin'ny mademoiselle Eva. Oe, tsy olana mihitsy izany ka. Asa koa nge izany e. Nefa hoe ahoana ka? Oka ihany ndraika. Aleo aterika ihany fa tsy maninona raha fidy Ay, eny ary e? Eny e. Ny ova hevitra ndray izy. Tia hita mademoiselle Eva ve sa ahoana e? Ary izy ireo tokoa moa manahoana ary ny fifandraisany e? Indraindray mantsy izy ireo ohatra ny mifampivazovazo be izany atao ampiasana rehefa mifankahita. Za koa tia mivadika ato toa amin'izay fiainany sasany ihany ko. Tsy izay mission ampanaoviny talia no karakaraiko. Herinandro izay no lasa fa ohatra mbola tsisy nininona foana. Ndre ary ho aizy ngy afiliberaty comptable izany.
Ny olona rehetra zao hidiny sakafo any amin'ny kafetaria daholo dia izy ohatry ny vilalakafa. Sady ohatry ny kôdikôdy ringa izy zany andraso aloha rahako mangingina ka ho any amin'ny toalety ve izy zany sa niodina tsy ambadika tsy mihitsy. Anao inonao ary io tsy ireo fa mierikerika be ihany. Sofa tsy tazana fa dia manokatra zavatra vao posy anatiny amin'ny ambony. Inona ary iny tavoangy. Oko zay fa zay vao azoko. Ambony tsy lany tany an-trano omaly alahady hariva angambiny dia netinety ampiasanako. Ay ve raha Filibert ty pitoroka toka be ohatr'izao jereo tsy mihivingivina akory izy nikokasiko. Dia iny fa nandrapaka silikony. Samy manana ny aretiny tokoa ny olonako. Misy mesary zany andraso hoe miandry anao any amin'le restaurant rehefa mirava, misy zavatra maika marika fa misy inandray ary sa hanome ny anjara volako amin'ny firy moa zao? Amin'ny 5. Mbola misy atsasakadiny zany ka ny orana nefa tia mitady ho avy. Tena mirotsaka ny orana. Tena nahatsiaro nangatsika tamiko azy zany ko. Dia aiza nefa ny aliko Draso fa misy mpivaro kafe reky dia sady sotro kafe kely eo ako. Zay aiza nipetraka. Leo eto akaiky varavarana eto rangahy. Mba anaovy kafe kely azafady ataovy raha misy ronono misaotra tompoko. Mafana tsara ka. Tonga dia azo avy hatrany ny ainako. Ndry tsy fiara monsieur Marc very mijanona pitri. Eny tena izy io. Ary eo anaty restaurant mihitsy izy zany ko. Tohatry ny mianjolona angamba izy zany fa mijery lera foana. Izy ary mandrasany. Oy, mahatonga izay leva iny miditra iny. Sady tonga dia mipetraka. Fa hony nareo koa toa manahitra tsy. Fa ngahy ianao tsy tia handray ny anjara volanao sa hono tsy makianao mariazy indray mahatonga izay leva. Ka tsy zany ny tonga dia tsorona ho aingana fa zany resapolo zany kosa ve dia olazaiko any anaty telefoniny ka izy ary reto vita tsara ny mariazy nareo sy Arthur amin'iny. Manolotra valopy matevina azy indray matomarika. Inona ary le nao anatin'iny vola ve? Fahalohany aloha misy zavatra anankiroa fa misy inona indray mila azonianao ty taratasy ty ka iza indray ary zany eny dia manolotra taratasy azy indray matomarika. Dia io fa ohatra miondrika manoratra mahatonga izay lefa vetivety ihany dia naveriny tamin'ny marika ilay taratasy. Zay dia inona ny faharoa? Ny faharoa dia zao misy dossier ilaiko any amin'ny Madame Beby. Ao amin'ny birao Madame Beby zany fa tsy ao amiko. Zany mantsy fa naka-congé herinandro Madame Beby fa anao ny raharanjanany kio. Ary ao aminao moa no apetra ny fanalahity satria mifanila ny anareo roa.
Ay, marina tokoa moa atao mariazy le zany. Marina izany. Nahazo invitation tokoa kay moa ny orinasa. Zay indrindra sady anytamatavy. Ka ny sekretera sy andriamatora solorery no solotena ny mpiara-miasa andeha ho any satria moa ny orinasa no miantoka ny fresy izay hotsotranao tao. Efa fantatra izany ka fahapatsivana kiny ahy iny a. Zany hoe le dossier ilaiko ao anatin'ilay armoire métallique io. Fa inona le izy? Ty omeko anao eto amin'ity taratasy kely ty le izy. Tandrimy so mifandiso a. Hoe izany ty dia ahoana rehefa azy io? Tonga dia averinao avy hatrany eo amin'ny birao aoko ataovy ao anaty zavatra mba tsy ho hita. Raha vao vita izay ilainao azy dia aterina fa tena risika be nge izany raha sendra misy mahatsikaritra. Aza matahotra ianao rehefa ary iny misy kato kely avaty amiko manokana ho tambo izay rehetra izay. Oay misaotra misy fividiananao kiraro iny. Misaotra marika tena faly be a. Eny kosa aloha tena tazako tsara fa vola nanolotra vola ho an'ny mademoiselle Eva monsieur Marc ary hita hoe faly be mihitsy mademoiselle Eva. Fa inona marina ary midika an'izao tsy azoko mihitsy. Inona no ataony reto sa hoe miaraka ihany zareo? Raha izao fihetsiny izao nefa tsy dia fihetsika hoe mifankatia loatra izany ko. Izay izany ka andeha amin'izay sika? Aleo kosa aloha anapitra an'ity izay vao mandeha. Tena miafeana atao anaty tsena fitokafika. Aleo andeha amin'izay fa tsisy hidirany sasany. Tia koa efa lany. Tiany volanao madama, misaotra betsaka, saotro. Izay fa lasa ary marika. Misaotra tamin'ny rehetrarehetra fa maika ho aiza sady koa ianao ty rehefa. Ny orana angetsy ireo fa mbola avo be. Afaka manatitra anao fiara nge zahay. Ka ny bus ery Peterine raisina fa tsy lavitra nge akory. Oay. Fa misy inona? Ngia Rafidy. Rafidy? Eno a. Aiza? Mitazako nivoaka avy tao an-tsena kely fivarota kafe iny. Ary nijery nandinika kely antsika taty izy teo vao lasa. Marina ve rehefa? Eno a. Ka maninona koa nefa izany? Angamo tsy mahazo miara-misakafo koa mpiara-miasa ka. Asa za aloha tsy maintsy mailo eny tsara ihany aloha no mailo. Raha malina azo no fiazo tokana. Ka izay indrindrako. Izay zany ny androany fa raha vao azonao le dossier dia avy hatrany dia atiro amiko. Eny rehefa efa eniko veloma rehefa raha tsy hoteriny. Veloma arika. Tena ohatran'ny tsy mahatika lolo mihitsy le fijerin-Rafidy teo ka. Ary so dia mba manara-maso anay azy. Marika nefa totsomo raika fa izany ohatra no manana tsindro mandratsy. Azoko antoka sao fa misy zavatra ifandraisan'ny monsieur Marc sy mademoiselle Eva manokana aloha izany hoe eo mbola misy tsy haiko. Raha voly ny men'ny monsieur Marc ny mademoiselle Eva satria hoe tena hitako faly be Eva dia na mpisakaiza marina ry zareo na hoe misy afera atao iraisanao izay ihany. Aleo no avy no anambara amin'ny toiny. Dia izay ny zavatra hitako hatreto Andriamatoa momba ny Philibert de comptable aloha. Dia nomba n'Andriamatoa Marc sy Ramatoa kely Eva tany amin'ny restaurant. Tena misaotra anao mihitsy ary Rafidy. Raha no momba ny Philibert aloha efa fantapatatro ihany ny toetrany satria isan'ny mpiasa efatra anay teto ireny. Efa niova azy izy fa taloha tena mandry atatatra izany ary raha ny momba n'Andriamatoa Marc sy mademoiselle Eva indray dia na miaraka marinaraka ny teninao izy ireo na tena misy zavatra hafahafa marinao ka tsotra ny zavatra atao ino Andriamatoa taloha amafiso ny fanaraha-maso azy ireo. Eny fa na somary mivoaka ny toeram-piasana aza ka hitanao hoe mifanao fotoana ny velany ihany zareo dia azonao avela aloha ny asanao dia arao tsara zareo ino Andriamatoa taloha ohatrany hoe
karazana andraikitra tsy tokony ataonao ihany ilay izy satria andraikitry ny polisy mpitsongodinga izany raha ny tena mariny nefa noho ny tsy mbola mahamaro-pototra ny ahiatsika aloha dia ianao aina aloha na tokisako ianao manko mahita ny fandehany ato no ametrahako an'io asy io ka mamerina fisaoana be deabe anao ringa Rafidy tsisy isaorana izany andre Matotalia zavatra vitako ange izany eny ary dia andao ary mandra-piaona ary ianao andre Matotalia iny ny raha matoky lehivafa nivoaka amin'ny braony ary ho aiza izany ohatry mierikerika ndry ary to miditra ao amin'ny braony matamy bebe nefa tsy ho fa konzengy andraso hoe iny fa nivoaka ary iny ny afempeniny any anatin'ny akanjony iny taratasy mierikerika dia mierikerika mihitsy raha matoko ny hevitra izy zao fa hoe tsisy mahita mihitsy tena zavatra fahafa mihitsy zao ka ndraso rangamo dia noko eo ambaravarana ny resaka tiany dosie tadiavinao ay misaotra betsaka zahay mihitsy ange ho any tsy hahafozako anao ty rehefa fa raha vao vita ny ilanao azy dia averina fa tsy miandrela tsy fantatra na ilainy taleta amiko koa iny dosie iny raha ohatra ka tadiavinao ngamba dia asa eny akia fantatro izany raha pitso ihany ity dia averiko any aminao arona nahazoko raro mbola tsy nividy ary ako fa niraisinao ngamba ilay stylo ako teo tsy atia oay fa tena adiniko ary koa izany andraso hoe Rafidy inona no ataonao hoe zafady Mademoiselle naka n'ity zavatra latsaka tetiaka ay ve toa niongana mihitsy mantsy ianao teoko no heveriko fa niankina tamin'ny varavarana ka azafady lasa aloha anatin'ireto taratasy reto any ambany andao ary oromarika ahoana dia mino an'izay ny lazainy Rafidy teo ve ianao za koa za mba hataitra sy gaga nahita azy teo isaika ny anjera teo iniko ny resaka nitoaka teo ambaravarana izy teo dia niongana raha vao mivaiko tampoka ny trano hitako tsara mihitsy zany ve rehefa eno ary taitra ny tsamboatra be mihitsy izy raha vao namotrano tsy napoiziny dia inona nefa ny resaka eniny teo asa za mino fa mahafatapatatra zavatra iny Rafidy indro marika tena mariny dia raha fantany dia ahoana dia ahoana fa ho taterina any amin'ny tale any ilany ranondranony sy tombontsoa mino ianao an'izany hatramin'izy lenjikelo antsika tany anaty restaurant afaka maly reny tsy mba fifandrifiany zavatra fotsiny rendro marika fa ao raha dia ho sanatry ho vitany Rafidy kosa ve zany aminao rehefa sarotra ny fiainana ary marika mitadirika ilana tombontsoa daholo izao ny olona ka raha vola kosa nge no ilaina afaka manome azy dia misy matoko ve ianao fa ampidiny vavany tsy hiteny izany ka inona indray ara no atao raha izany asa eritrereto fotsiny aloha ny fiainana ho avy raha ohatra ka misy vahatratrarana amin'izao zavatra ataontsika izao vako ny lohako izany izay lova laza sao dia tsikaritry ny tale mitakisikisina ato amin'ny braonao atindray dia inona reno atao amin'izany marina tsy mampieritreritra koa izany raha sa ve ho resahako ihany Rafidy nge ka olona maro anaka sady sahirany rahavizana vola be ve tsy anaiky ka raha mazany fotsiny ange tsy mahavelona amin'izao fotoana izao tsy maintsy mibizina andraso aloha eritreritra tsara ka
Iza koa miaro zany ohatray efa ty miantso ty. Allo, misy manaraka ianao? Inona tsara reva? Misy manaraka ho ahy ianao. Izy Rafidy. Fa ho aiza ianao iny zao? Saika ho any amin'ny finance ka. Zao mandehana aloha tonga dia mody. Fa aiza zay Rafidy io e? Satria hinana taxi 4 ela mavomavo aorinanao iny e. Fiara telo no elanelanareo. Numero any tsy fantatro fa hitako tsara ny sakanana azy taorian'ny ainganao tamin'ny fiaranao. Marina ve? Eno vao nidina izy dia narahako. Ary mino aho fa mitsongodianao izy. Eny ary. Aiza raha misy marika mamaika hody teo iny. Asainy taly arahako maso izy ka dia aleo fa arahako tsara ka. Iny fa ohatra amin'ny mandeha mora. Aleo aloha isitrika sao dia tazana eto ako. Iny fa ny vily lalana. Aiza ndray ary izany tao dia ny trano angamba izy zany ko. Lasa noty. Azafady age sofera, mba janony eo ahy. Dia tia ny volanao misaotra betsaka. Ary ileo koa aloha mba hamonjy fidiana ka tsy maintsy anao tatitra amin'ny taly momba an'ireo zavatra hitako sy ireko any ko maraina indriny raha-pitso. Ohatray misy azy indray ty. Ny efa indray ty efa mihitsy ty mandefa SMS ty. Aleo efa kina aloha. Dia inona no atao amin'izany fa tena tsy mandro ny saiko. Mila mifandinika matotra isika. Tsy mandro ny saina efa. Tsy vita eo ny mariazy nisy Arthur. Sy diana tokoa nefa aloha no atao amin'izany Rafidy. Aiza le dosie averina amin'izay? Mino aho fa tsy maintsy anao tatitra amin'ny taly izao androany. Ka ny taly ingy tsy ao e. Tsy ao? Nisy fivoriana lehany maika androany zoma. Mety amin'ny latsinainy iny vao tonga ao e. Eny ka na oelana ho aingana tsy maintsy anao tatitra izy e. Karazana tri maka polisy anao akety sy verification lalinga taly. Dia asa zay fa lasa e. Aiza moa fa nalahity matampepo teo? Tsy ao taly. Dia ahoana moa zany e? Tsy maintsy andry azy amin'ny latsinainy zany vao afaka miresaka ko. Hoay, io mivezivezy eo an-dalatsara io dia Rafidy fa andraso aloha iverina. Andry, fangany isy adino e. Vezivezy eo an-dalatsara manoloana ny birao an-taly eo anka Rafidy. Hitako verevitra be. So ihany ary afa tsy hitany. Azoko tsara zany, saika hitady azy zany izy nefa izy tsy eo. Zay mihitsy. Andraso loha iala eo vao mivoaka eto aka. Sao miseho tsy mahalala na inona na manaratsy fihetsika eo mason'nga Rafidyntsika. Azonao tsara ve zany e? Andraso fa misy zavatra eritreretiko anaovana azy. Andraso fa raha-pitso miantso ianao dia mifano fotoantsika e. Saingy io ahy e. Za aloha marika tena tsorika aminao fa tsy mahandro mihitsy ny saiko a. Na ianao aza mba eritrereto ireo zanako menadahakely ireo sy ny vadinao raha sanatrika. Tena marina. Efa nieritreritra an'izany alina fa moramora ho ahy ianao fa aza be resaka io sao mino iray le zalahy iny. Aiza sisy olona tsony ary atao an-dalatsara atoko. Zay fa lasa e. Ary andraso aloha modidina ry ambany amin'ny saly darisiva ry aloha.
fantatro fa tsy maintsy anaradia mangingina any Rafidy. Zay dia mody miherika kely aloha dia mivily aty ary midina. Ty eto no mijanona ary andraso hoe ianona nijaly eny misy eniko mitsaitsaika moramora zany. Indra Rafidy zay. Aiza amin'izay ilay telefonina teo, anaovana voapelona aloha iny. Allô? Monsieur Richard? Tsy zany fefeto am-pelantanako daholo ireo dosie ka ny vola koa nefa aty ka amin'ny fotoananao hoe zay ka eno tsara any Amboanjo be. Eno efa fantatrao ihany raha pito sabotsy ariva amin'ny 10 ora. Amin'ny 10 ora ariva fantatrao tsara ngeny fiarako any miandry anao. Tandremo so misy manaraka. Zay ary dia mandra-pianao Monsieur Richard. Amboanjo be. Iza ary zany Monsieur Richard anaovan'ny Andriamatomarika fotoana any Amboanjo be zany. Dia dosie momba n'inona zany? Dia inona re no ataoko hoe? Tsy maintsy manaraka azy fa izay aloha ny tenin'ny Tale. Ka maninona moa raha atsoika aloha Andriamatoa Tale? Andraso tokoa hoe aiza moa ilay numéro asainy antsoina azy iny? Aleo rangaha rehefa nivela mihitsy miantso azy Allô? Eva? Fa ahoana? Fa misy inona? Efa any an-trano nga ianao zao sa mbola any an-dalana? Efa ty an-trano koa fa ahoana tsy zany fa misy zava-dehibe tiako resahana aminao niniko tsy nilazaina tany am-piasana mihitsy ilay izy fa saripady. Ka aiza ny mety ahitako anao raha pitso marainy? Aty an-trano ko ako. Any azany no andeha. Tsy maninona. Aty aza ny sécurité kokoa raha resaka saripady amin'ny lazainao toy izay eny an-dalana na eny amin'ny restaurant any. Eny ary raha pitso maraina amin'ny 7 zany. Maraina be toy izany ve? Eny ka misy antony inge. Mbola misy zavatra be dibe tsy maintsy homanina. Eny ary miandry anao Mandroso ry Marika? Mipetrapetra? Tsisy olona afa-tsika sy ianao zao nato fa aza mierikerik eo ianao ry dada sy neny ary ambadika lavitra ary. Jus sa kafe? Jus ve hoany hozotronao sa kafe? Tony herivebe nge no zany Jus atao azafady. Ty ary misaotra. Tsy fisaorana. Ka ino zato vaovao? Ka inona moa fa tsy momba n'iny aferatsika iny ihany dia ahoana? Tena tsy maintsy nitady solution ka asa zay eritreritrao. Dia inona nefa no solution hitanao? Definitive Definitive? Vahaolana faratapony reva. Momba an-Drafidy? Mba hisiany fandriam-pahalemana eo amin'ny fiainantsika dia zay. Ianao tsy mandry saina tsy fantatro fotsiny dia hoe anaikitra ve nitsony sa ahoana fa nisy fandrikana ataoko azy zay. Inona nefa ny fandrikana ataonao azy? Zao araka ianao mena anao dia zay. Oro Marika, dia mino ve no fa hanaraka anao hatrany Amboanjo be izy?
Anaraka antsika hatrany izy raha tena nasainy ny taleny tsongodia antsika mariny. Taoriana ny fandrenesana ny antso ao telefonina fopolana topitsiny. Ary fantatro fa henony tsara iny a. Raha sanatrika tsy mandaito dia tsy maintsy mitady vahaolana hafa indray tsika. Ary faran'izay aingana mihitsy. Dia inona ary natao rehefa tonga any izy? Mba meo afo kely aloha azafady fa adiniko ny brikiako e. Andrasory. Ty ary? Misaotra. Ka eo indrindra tsika izao. Inona ary no atao azy? Manana poleta nga ianao? Poleta koa ve tsy ho eny be ny fotoakany? Le toerana angitsy tena hoe ombanjo be. Izany hoe mbola sy miaro miana atsimo kely dia mivily miantsinanana. Toerana mangina be izany rehefa. Na izany aza ka aleo ihany mitandrina. Ka rehefa tsy poleta izany dia zava-maranitra. Mizaha nefa atao hoe mba lehilahy ihany fa tsy afenina anao fa na ny mamono koa zany ka tsy vitako e. Se dia iza hono mamono ny akoho anareo rehefa mahandro akoho? Ny vadiko ka. Raha mitifitra indray aloha dia kingy. Fa raha zava-maranitra izany ka vivibeko. Fa manana antso maranitra ve nefinareo e? Misy karazany maro mihitsy ao. Dia izay izany entina rehefa tsisiko. Fa ahoana aloha ny tena fandehan'ny programa e? Zao ianao mandeha aloha. Mitapify mitsikilo izay elandra video trano dia manaraka azy avy aoriana. Tsy mety nefa raha ny fiaranao no entinao fa tonga dia fantany. Ny fiaran'ny dada sy neny no entiko. Dia ahoana? Somary mba manova endrika kely ianao mba tsy ho fantatra na izany azy. Satroka basy solomaso. Mety zay e? Tsy maintsy anaraka izy na amin'ny taksi na fiara hafa. Eny efa mety le ataony eo tao. Izany hoe izao somary asio distance kely foana eo aminareo. So mantsy mahailo isika ho ravy eo mitetika. Zay aloha e. Tandremo nefa so tsy taloha ny rambony. Na izany azy mifampiantso telefonina foana tsika. Izany manoro anao ny repera misy ahy e. Mazava izany e. Dia zao raha vao miala izy dia miala koa ny ianao. Ary manaraka azy atongotra maningina rehefa any Amboanjo be. Satria aloha ny taksi tsy hitiditra any mihitsy e. Dia amin'ny firy aza izany miangeto? Mandeha analolo fotsiny fa amin'ny 10 ange ny fotoana any e. Hitanao ihany ny amboteazy amin'ny lalana iny. Tena tsy azoko mihitsy taleha. Misy koa fianasa lehibe ataondry zareo. Dia inona moa izany ny tsy maintsy ataoko izao e? Tondra afaka tsara aloha e. Akako sary izay rehetra mitrangano mba ho porofo mipetraka. Ny fiara tsy misy fa tsy maintsy hoe andeha taksi izany ko. So ihany fa nisy an'ity vola kely napetranao aty tao amin'ny rano sy filiberako. Izay izany e. Aleo anangy amin'izay rangaha. Efa mitelo sasany mahery 5 ty. Tsy maintsy efa hipoitreto izao ny gara vidy. Mety tsara soporikosoka. Satroka ba fotsy, solomaso mainty, gant tanana. Mino fa tsy fantatra rafidy mihitsy aho. Hoe fa fiarakotsinina tsy aho. Ary mandeha tongotra. Aleo ary arahana moramora amin'izay. Reny trano sy marika. Dia mbola ho tazako ny fiarany. Ka miandreto izany alohako. Mino aloha fa tsy ho ela dia hivoaka eo ny raha hoe amin'ny 5 izany ny fotoanany any e. Enenika. Ary tsy miherika mihitsy ka tsy manam-poko ka. Dia mitondra dosie ny tanany ao anatin'iny malety kely iny. Iny fa niakatra ao anatin'ny fiarany. Lasa ary andraso amin'izay ary. Taksi.
iny no marika fa lasa. Dia nisakana taksi kora vidy ary nanaraka azy avy ato aoriana. Lasa zao rehefa anjara indrindray izany no manaraka avy ato aoriana. Allo, Eva? Efa eto ahy. Ka nanahoana ny fandihany? Nandeha araka ny vinavinana ataonao ny planina rehetra. Iny amin'ny taksi iny aoriananao iny izy. Toa fiara 4 angano io elanelanareo. Ary ianao nga mbola lavitra ka? Fiara 5 atao aorianany. Tandremo fa raha vao afaka nandorany fotsy dia mahalana ny fitohanana. Fantatro izany e. Aza matahotra ianao. Efa any le antsy? Efa vonona ato anaty malety ato mihitsy. Efa mihamalana ny fiara fa afaka nandoarany fotsiny. Mila mitandrina amin'izay izany manomboka eto. Tandrema chauffeur, moramora ihany. Dia tandremo kosa dia tazana hoe manaraka azy tsika. Zay chauffeur. Taksi borosoroso hitako aoriana ireo dia camion iray. Ry aorian'ny fa ohatrany misy taksi. Mety ho rafidy ve? Andraso fa ho hita eo ihany. Miditra ny avo. Arô ihany arafidy a. Arô tsara ihany a. Ho hita ny lahtsara ny farany. Tena presque tsisy fiara firy intsony a. Taksi borosy vitsivitsy izy. Iny fa somary niemotra ny taksi andrafidy. Za koa zany anena vitesy kely. Ao ary. Allo? Ao tsara ianao a? Atao fa aza matahotra ianao e. Hiditra namboanjy be tsika zao. Tandrimo fifa mihavitsy ny fiara. Ka zange na ho hitany aza tsy ho fantany mihitsy akory. Na ianao aza angamba tsy hafantatra? Zany a. Eny ary. Miditra namboanjo be zay. Mbola mandeha ny fiarana Andriamatoa marikako. Sa ho any Anjomà kely kosa? Ty eto le fiviliana. 3 kilometatra miala namboanjo be. Mbola tadidiko ihany ka. Ary andraso. Tia no taridiko rafidy a. Ary mivily eo izany a. Janony kely eo chauffeur. Eo indrindra. Dia misaotra anao e. Andaso kely e. Tia ny volanao. Zay misaotra e. Lalana sekondera kelikely ny tsy foan'ny marika iny. Za tsy hanaraka ny lalana fa anitsy aty anaty alakinina tika. Zay. Ary aleo mandeha moramora ihany sao dia eniko. Ary maninona moa no aty anaty alakinina mangina aty no mifanao fotoana nefa dosesy vola angeno entiny. Tena ohatrany tsy mahazava amiko a. Allo, Eva? Voasaika iantsanao mihitsy fa lasa izy nareo. Hitanao a? Misy sapanana lalatany tsofoka miatsinanana io arahana. Vao tafa tsofoka kelikely sabo 2 kilometatra ianao dia ajanony ny fiara. Ary feno anaty lobolobo fa toy izy tongotra.
Sangaza manaraka an'le lalatany tsy fo mianatsimo anatin'ny alaklinina mativina be iny. Azonao ve? Azoko e. Fahinako ary ty. Tena desaka izany raha toerana. Eto izany no hijanona. Ary andraso atsofoka tsy anaty lopoloboatsy ny fiara. Zay. Dia andeha tongotra ny itsy aty izany. Tena kaizary na ny fiarana azy ohatrany tseniko tsony Io fa mitakeritkerika ny anao lahy. Anjarako indray izao no mitsoko ny lara fidy Andraso. Iny ny vafatamby. Aty. Ahoana? Aiza izy? Io io mierikerika mitady io. Ary mimaly ianao fa anatony antsika. Mody ambanako amin'ity basy ty. Basy? Basy kilalao-njanako ty fa aza tahitandrenao e. Ay ve. Ohatry ny tena izy Zao ty liantsy. Andao amin'izay vonona. Ty fanakaiza raha mise marika teo Manahoana ianao ringara fidy za ve nitadiavinao? Eny izy indrindra. Ary ataovy ambony aloha ny tanana dia tsy pazo reny fakatsary reny fa tsisy nainona ho alainao sary eto Fa ahoana inona ny dikan'izao ka tsotra ihany fantatra idolo ny zavatra nataonao, ny fanarahanao maso anay. Iza no mibaiko sy maneraka anao ringara fidy tsy miteny ianao fantatro nge na tsy teny azy ianao ny taly marina ve sa tsy marina raha fidy Efa fantatrao zany ka inona indray moa no anontanianao an'izany ka ny vavanao mihitsy no tiako hiteny azy indrisy nefa fa tsisy renseignement tonga any amin'ny taly akory na dia kely azy. Fa mihevitra zany aloha fa tsy fantatry ny taly ny zavatra ataonareo sy mademoiselle Leva Fiainany azy fa tsisy zavatra marim-pototra satria tsisy porofo. Ary ianao fantatry fa tsy angina na dia ho tambazako vola be aza. Tsy iray tsikombakomba amin'ny ratsy na oviana Andry Matomarika. Eny dia zao ary afo izy ary ny tany fa voatera napitra ny ainao mba angina mandrakizay ny vavanao. Lehilahy tsy vaniny ianao Andry Matomarika. Dia hosahanao ve na dia ny feritreretanao ireo zanako kely efatra io azy Angamo misy sentiment zany izy ty raha fidy samy tany dondo zany izay anankiroa reto Tonga dia vitaoro marika fa azasiana resabe tsony fa ela. Mademoiselle Leva? Ie, za mihitsy. Iny aminao iny ny antsy. Tonga dia vitao amin'izao fa tazomiko izy. Za mihetsika mahery ianao ringara fidy sao itoka tsy fidinao ty basy ty. Tsy te hanaitra amin'ny manodidina. Io ara reva. Tonga dia asio amin'izao fa efa tazomiko mafy mangina ny vavanao raha fidy aloha tampenako mihitsy. Iny ary tatangy ringara fidy dia veloma mandrakizay ianao mivarotsy ny fody ty. Vita. Dia ahoana? Jerevo ry misy drany etoko avy anaty fiara. Aingana ianao alay vo Tsy ary. Ary aloha finosina amin'izay le mpamadika ity. Ao ary. Toa fohy kely koa nge ny lampy izany. Tsy maninona fa azasiana ny lohany. Dia ho taritaritina. Dia ho aiza? Misy fahasapoana izay tsy hananinatsy. Fa ahoana no nahalalana an'ity toerana ity toerana efa nalehana sy le bandy namako izay nge ity taloha Ay ve. Angamba mbola lavitra ty ambadika ny taretra ity ka. Ary sao dia ao midira fa tsy maninona io fasana foana ao aty. Opa. Tena mavesatra mihitsy. Zay
aleo fotsiny dia ahoana ako ty atsika ty vato ty ako ty ty any antsenana ny varavarana ka ondray ary ao ary zay ao izy tsy ahina ho viravorain'ny alika ary somary akotra azy rehetra koa fa misy misokasoka kely io tsy maninona io ary andao andeha amin'izay ento ty le antsy dia aiza ilay fakasary teo tika ary andany ianao mandeha aloha lasa kirikira anao vao mandeha tamin'ilay tantara no soratany razanabary voangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe nitsangana ny many.